azo rano ny commune ambanivohitra Masindray ao anatin'ny distriktan'ny Soavinandriana ka afaka araka izany ny fahasahiranan'ireo mponina ao an-toerana notokalany ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana izany fotodrafitrasa izany ny faran'ny herinandro teo. Nahazo pompon-drano ny commune Masindray district Soavinandriana vokatry ny fiara-miasa eo Madagasikar Rotary Club International, Rotary Club Vovolana sy ny Madagasikar Elf ary ny ministeran-drano ny fidiovana sy ny fahadiovana. Pompon-drano miisa 30 ary toerana fanasana tanana miisa 2 an'ny PPCG no nitokana misy ministeran-drano ny fanadiovana ary ny fahadiovana tao Masindray. Afa-pahasahilaina araka izany ny mponina amin'ity toerana ity. Izay voatery tety rona 3 kilometatra teo aloha vao mahita toeram-pamatsin-drano. Amin'izao fahatongavan-drano izao dia milamina tsara ny fisasana, madio ny rano sotroina, lana mikizy ary tsy manahirana mihitsy, tsy sahirana. Isan'ny azo tombotsoa amin'izany ihany koa ny tobim-pahasalamana sokajy faharoa ao atoelany izay isiny nametrahana fotodrafitrasa mikasika ny rano fisotro madio sy ny fidiovana ary ny fahadiovana. Ary alavitra be Riandohasary iny nakarano. Efa tonga avy le mpiteraka ohatra. Tsiketsika izy amin'ny 12 alina dia tonga aty tsy maintsy mila rano le rano fanaina. Dia amin'ny 12 alina le olona zany mandeha mitotototo any ambany any mandeha matsaka makarano. Miantso amin'ny tokony kojakojanan'ny fotodrafitrasa vaovao ny ministry ny rano Andriamatora Vatomangarola. Aoka kojakoja izay nomena antsika vahoaka satria mpitady dia manaja farany fahaizany sy ny farahirina entina anaty fotodrafitrasa vaovao. Amafisika eto indray fa tsy hoe ny fanjakana daholo nanao ny fotodrafitrasa rehetra manerana Madagasikara fa ny fanjakana kosa ny tompona andraikitra mitady ny mpamatsy-vola ary mampifandray ny mpamatsy-vola sy ny mitady tombotsoa. Ireo mpiara-poninaotoka ny mamatsy vola ny antoka manontolo ny fitsiriana ny fanaraha-maso sy ny vizotry ny asa ary nanotoana ara-teknika. Nandritra ity lanona fitokana an'ity no nanambaran'ny ministra Vatomangarola fa tokony hihajanona ny adila politika sy ny fanaratsiana ny fitondram-panjakana ary fampandrosoana ny tokony matomatesana araka ny vina iarahan'ireo mpikambana ho anivon'ny governemanta manatanteraka ankehitriny.